Riavako malalo amin'ny tompo, mbola mitombona amintsika trany anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra iray antsika sy Jesosy Kristy tompo. Faly hatrany hatrany ny foko riavako malala, fitaovana mipela-tanan'ny tompo manatanteraka izao fampaherezana sy fampianarana avy amin'izao. Milohan'ny zavatra rehetra dia andeha isika hiary vavaka. Sotra Jesosy malala, dera, laza, ary voninahitra dia ho anao irery ihany. Mankasitraka ny amin'izao fotoana izao. Mankasitraka ny amin'izay zavatra tianao ampitaina. Mankasitraka fa hialo lalinao na amin'izay izay manambara izany na amin'ireo olona izay tianao andre izany. Dia miasa mahery raha tompo satria ny teninao dia velona sy mahery. Dia noho ny anaran'ny Zonao no anaovana izany vavaka izany. Aoka ny fananao masina ameno anay. Amen. Riavako malalo amin'ny tompo ny tiany tompo ampahatsevina sy ampianarana antsika androany. Dia ny momba ny hoe ampiaro ampiasao ny Zonao. Amin'ny teny vahiny izy ohatran'ny hoe malaza sy bebe kokoa ny hoe jouir de vos droits. Ampiaro ampiasao ny Zonao. Ahoana izany riavako malala? Nisy zavatra kely izay na tonga ny tompo nampianatra izany. Dia tonga tato an-tsaiko ny amin'ny Salamo 8:1. Ny andiny voalohany ny amin'ny hoe sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah. Amen. Dia ny teny magika, ny teny tsy ny aina ao anatin'io, ny zo izay ananana ao anatin'io fehezan'ny teny dia ny hoe sambatra. Sambatra ny mahitsy lalana. Inona izany ny zo? Na ny hoe efa droanao, zavatra efa azonao, décret efa tononona ho anao izay mahitsy lalana, ny fahasambarana. Izany hoe raha toa ka mahatsapa tokoa ianao ary afaka tsika riavako tsy natao hoe anamelo tena mandrakariva hoe ianao anatiny ohatran'ny hoe sao dia disy ny fandraisantsika ny hoe manetry tena dia tsy sa manambara isika ny ao anatintsika satria ny tompo no mahita ny zavatra ao anatintsika riavako malala. Mahafantatra izy na mahitsy fo isika na tsy afaka mandainga eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ary ohatra ny vaingana nataon'i Davida riavako malala hoe araka ny fahadiovan'ny tanako no nanomezan'Andriamanitra. Arak'izay ny tsarany afaka mahafantatra koa isika. Tsy afaka mamita tena isika hoe tena mandeha mahitsy ve isika ty sa mandeha tsy mahitsy. Fa raha toka izany ka mandeha araka ny lalana mahitsy isika riavako malala dia inona izany ny zo antsika? Inona ny décret efa natao antsika? Sambatra isika. Inona ke ny mahatonga ny tompo mamerina sy mampianatra antsika ny momba izany satria izao riavako malala. Isika na dia mandeha mahitsy ara dia misy fotoana be fanahina, misy fotoana malahelohelo lava, misy fotoana mavesabesatra noho mety zavatra misy eo amin'ny manodidina antsika. Riavako malala. Indraindray isika dia araka ny ambara foana ohatran'ny hoe mibata izay zavatra tsy tokony ho antsika. Fa tsotra ange ny teny sambatra ny mahitsy lalana izao, ampiaro rombay arany. Fa efa teny tononona tampoka ny hoe sambatra fa mahitsy lalana. Aoka tsy noho ny ataon'ny anina na noho ny ataon'ny atsa no mavesatra ato anatiko. Fa ilay fahasambarana efa tononona tsy raisiko. Tahaka ny ohatra tsotra riavako malala. Nahazo bon d'achat isika amina toeram-pivarotana anankiray. Efa hita ny bon d'achat-nao mandehana izao ny valeur tokony azonao amin'ity tsy mandovola sy toy izany. Fa anao io dia mandehana any amin'ilay mpivarotra Alaivo izay tianao amin'ny alalan'io bon d'achat io. Fa isika matahotra hoe tena izany ve? Ohatra matahotra ka.
dia tsy alaintsika ilay izy fa mpirina ao anaty poketra antsika fotsiny ilay bondasa dia lasa tsy afaka manararoatra iny efa zonamena antsika iny isika. Dia tahaka izany mihitsy ilay avako malala amin'ny teny maro ao amin'ny baiboly. Io fahasambarany mahitsy lalana io izao no ohatra tena nytenen'ny tompo nampianariny ahy. Alaivo rombay hoe sambatra isika ry havako malala rehefa mandeha mahitsy ao amin'ny tompo. Ka tsy tokony ho anjarantsika izany ny hoe mitanondronondroka isika malahelohelo isika satria misy ny akaikitsika tsy mandeha mahitsy. Anazy manana dekre hafa indray izy ny momba ny tsy fandehanany mahitsy fa ianao ny dekre anao ny zavatra nytononona ho anao dia ny fahasambarana. Alaivo izany ry havako rombay izany mila mahay mandrombaka izany sika ry havako malala be dia be mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe mila haintsika mandrombaka azy satria manjary ohatranao mitovy ihany izany ve ny mahitsy sy tsy mahitsy lalana raha samy hitanondroka raha samy alahelohelo foana raha samy mavesabesatra foana. Dia izao nytenen'ny tompo mankanisa kely anie dia ampatsevany tompo. Tompo ianao miteny tamiko hoe sambatra ny mahitsy lalana ohatra ty foana no raisitsika fa betsaka ny amin'ny teny eo amin'ny baiboly eo iny avokoa ho andreo izay manao ny tsara ry havako, ho andreo izay mifikitra amin'ny tompo fa io izany no ohatra raisitsika fa mangataka aminao a tompo alatsao amiko izany fahasambarana izany. Toa mavesabesatra izany foko noho ny ataony ihany na noho ny zavatra miseho fa ianao no efa miteny hoe sambatra raha mahitsy lalana. Tompo ianao mahita ny fahitsiko eo anatrehanao ameo ahy arany ampio ahy indray izany fahasambarana izany tompo malala. Mahery ny vavaka ry havako imbetsaka tokoa ny fahatsapana izany herin'ny vavaka izany ry havako malala. Misy toana zavatra tsy efa ny herintsika angatantsika amin'ny alalan'ny vavaka tena hoe mamalo ny tompo. Azontsika ve izany ry havako malala? Raha tsy mbola tsapantsika izany hoe efa tiana efa zoako ty efa zao fa ohatrany tsy miaina izany makanesa ndana miresaka amin'ilay tompo tsika aza manao hoe tompo za efa miezaka manao izao ty fa maninona ry non tsy manao fa maninona izany angatao teneno rombay Jesosy malala ianao no efa nitendry fa sambatra ny mahitsy lalana izao miezaka mandeha araka ny lalanao. Ankehitriny ao dia mavesabesatra noho izao na noho ny ataony ihany noho izao kanefa mangataka aminao ahy tanterao amiko ampio ahy andray hoe sambatra ka hiaina izany. Azontsika ry havako malala mety maro tokoa ny kristianina ry havako malala tsy mahay mijoira izany droit izany zo izany tsy mahay mampiasa izany satria mety mbola tsy tena mazava aminy ny fomba fakana izany. Mety tsy mahay hoe ahoana marina moa izany ny iainana izany. Dia araka ny teny eo amin'ny asan'ny apôstôly ao ihany koa hoe atao ahoana moa ny fahera tsy misy mampianatra fa izao sambatra isika fa ny tompo mametraka ny fanahiny amin'ny mpanompony afaka mampianatra. Sambatra isika misy manoro misy mampianatra ry havako malala. Dia izaho ary rombay ny zonao ampiaro ny zonao ampiasao ny zonao angatao amin'ny tompo ny fahaizana ny fakana izany. Dia eo amintsika rehetra ny ry havako malala ireo didy efa navoaka ho antsika izay mandeha araka ny fahitsiny izay mandeha araka ny finoanan'i Jesosy Kristy. Fa izay nge nahatonga azy maty eo amin'ny hazo fijaliana dia isika ve dia eritreritra hoe maty eo amin'ny hazo fijaliana ny tompo dia mino azy isika fa izay no teneniny hoe mino dia hovonjeny ianao. Dia nefa isika mbola mandeha amin'ny fitanonondrehana mbola mandeha amin'ny fanahiana mbola mandeha amin'ny ankiviana mbola mandeha amin'ny mavesatra lava. Dia izany ve ny hahafatesan'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana ry havako malala? Tena tsy izany. Hoy izy fiadanana ho anareo, hoy izy mifaly mibita fa izany tiany anjarany mindry havako malala. Dia rombay fa efa natolotra ho anao avokoa ireo
teny tsara, teny fikasana sy ireo teny efa nambara hoe tokony efa iainanao. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika rehetra ny ry havako malala ny fahasoavan'ny Tompo. Amen.